Amaranantsika izay tontolon'ny baolina kitra teo anivon'ny Fivrimbe izay dia manana ny ambarany ihany koa sady apetraka izany ny CN vaovao na ny komite karakara ny fifidianana izay filohan'ny fédération ny taranja baolina kitra hatreto aloha zany dia mbola tsy voafaritra ny daty anatanterahana izay fifidianana izay. Marihana zany fa izay ny mpikambana amin'ny commission électorale vaovao. Mbola misy mpikambana vitsivitsy ao aminay mbola tsy tonga zany tsy afaka noho ny adidy aman'andraikitra tazomindry zareo avy. Ny ho ataonay voalohany zany dia ifidy izay hitarika an'le filoha hitarika an'le commission électorale zay. Dia ny faharoa mijery zany zay instruction fédération sy FIFA arak'izay tokony andaminana le fifidianana mba ho mangarahara sy ho mendrika ny firenena malagasy zany satria fantatsika rehetra tsara fa misy olana le izy dia verinay zany fa zay no ezaka aman'izay olana zay mba hirindrany fifidianana tsara zany. Ahoana le lijanteny tao aloha zany hoe le code électoral fiatrehanareo an'izay satria iny zany napisy disadisa teo aloha le texte mihitsy. Zay moa zany mbola tsy nivory voalohany akory fa ivory zay dia iantso anareo indray mandeha no point de presse zany anazavana ny fisotro fifidianana dia zay ihany aloha ny azonay ambara zany androany aloha. Zay no miandraikitra ny fifidianana filohan'ny fédération aloha zay tonga dia azonay valiana zany fa zay mikasika ny fifidianana rehetrarehetra zany dia zay no miandraikitra anazy ao anatin'ny taona alohan'ny fifidianana filohan'ny fédération. Araka ny hitanareo teo zany vao teo zay zany no anantsona vao teo zay no lany teo amin'ny assemblée générale dia miankina amin'izay zay no afaka mijery an'izay taratasy teo aloha dia mijery an'izay taratasy avy any amin'ny FIFA avy atao amin'ny fédération malagasy de football dia handrindra anareo zany zahay mino fa tsy dia hoela angamba dia araka an'izay hampiantso anareo zahay ilaza ny zavatra rehetra mahaliana mikasika amin'ny baolina kitra malagasy.